Nandre feonao ny antsoaia. Ni feonao ny antsoaia ka mivoaka Tao anaty toromasomaso toka. tao anaty torimasomaso toka. Manao ahitsangana Misy tonanao ahitsangana ivoaka. ao anaty rendrarendram-piainana Jesosy aho. Tao anaty rendrarendram-piainana masonjina. Tenenanao mafy hazavariana. Itenenanao mafy hoe hazavariana. Miainga mandeha Miainga mandeha Niasa fanomponana nirako anao. ao anaty aizipito. Ao anaty aizipito iteninao nanao hoe hazeto mijiro hazavao ny aizipito. Hazeto hita zay matody ao kivo tanterao telo vita afafazonivo. Tao anaty Tao anaty aizipito iteninao nanao hoe hazeto mijiro hazavao ny aizipito. Hazeto hita zay matody ao kivo tanterao telo vita afafazonivo. Zenona moa zahay Jesosy no mba nofidianao anatanteraka ny asanao. Olombelona mpiodina, mpanoto, mpanao meloka, mpanoto tsy mahasoa. Ny ataona ihany no ataonay. Nefa hoy ianao hoe ny adala amin'izao tontolo izao no nofidiako hampamenatra ny endry. Ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery mandehana hoy ianao. Ary eto ny jiro hazavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo ka misarama Tao anaty olana sy aretina ifaorina. nanamboaranao lalana. Nanamboaranao lalana ho fitahina. Tao anaty Tao fisedrana ny fanesy. anaty fisedrana ny fanesy. Nanangananao aivoaka ho manesy. No nanangananao aivoaka ho mandresy. Karaha mbola omenao tombonandro hatrany a Jesosy aho. Koza mbola omenao tombonandro hatrany. Ny hoentiko manao ny asanao e zany. Hoentiko manao ny asanao ane izany. Mbola omenao vatana afaka hiasa. Mbola omenao vatana afaka hiasa. Zakazaka ao anao mihoatra. Hiazakazaka ao anao mihoatra no ny lasa. Ao anaty aizipito. Tao anaty aizipito iteninao nanao hoe Ary eto ny jiro. hazeto mijiro hazavao ny aizipito. Ary eto no hita. Hazeto hita zay matody ao kivo Tanterao
Areto hita hita zay matodrao ty fo tanterahao teo vita tantezao teo vita afafazo ny fo. Misaotra Jesosy, misaotranao mbola mifidy anay anatanteraka miazana mandetiko zay vonona izahay ho iraka itety zao tontolo zao mitory ny firazanjana. Misaotra Jesosy. Eny ary tompoko a, fanomeravantsika potratrika tompoko ary ialana tsiny amin'ny fahatarana satria tsy moramora mikarakara zava-teto ary tsy aferina hoe tena raha mieritreritra ianao hoe amin'ny 20 sasany tena tsy moramora hoe amin'ny iray sasany any Madagasikara tena hifonana andre tompoko sady andohanao no ampandriana vous êtes au four et au moulin satria ny zavatra atao eto tsy tena tsy aferina fa tsy azo akinona amin'ny olona hoe andao ty mba ataonao satria de zavatra de za ianao rery manao azy misy zavatra akinonao amin'ny olona indraindray tsy vita akory ary ny tena gravy mety mivoaka raha ny renseignement ka mety hanapotika ny zavatra ataonao ka mila fitandremana tsara zany manao an'ity fandaharana ity fa tsy hoe tonga ny andro androany de hanao an'le fandaharana ianao dia mieritreritra ianao fa havita tsy maintsy misy fitandremana maro manodidina zany fandaharana zany satria
Aza adino hoe raha tsy mitandrina mety miakina manain'olona ary mety hanimba olona maro koa ao anatin'le zavatra atao. Ary indrindra fantatrareo tsara fa délicat be na délicate be le situation ary mety zay ny problema zany, mety hanimba olona, mety haningotr'ingotra olona amin'ny zavatra mitranga. Androany tsika dia hanao tatasika mifandray amin'ny zavatra maromaro, mety ho lavalava ny fandaharantsika, zarazarao be dia be satria tsara raha mba maheno an'ity fandaharana ity ny samy film zany ary tsara koa raha ohatra hoe miparitaka le izy mba ho henon'ny maro satria zava-dehibe no lazaintsika androany ary zay ny fandaharana moa zany dia miainga amin'ny tatasika dia aveo tsika ao anatin'izay tatasika izay no andefasantsika ny interview nataontsika tamin'ny général Tsaranazy satria Jean-Emile Tsaranazy raha fahafantarantsika azy dia ministre ny travaux publics tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka izy io ary tsy mamenatra koa milaza hoe avy any Vangaindrano izy fa nisafidy nipetraka eto Antananarivo noho ny asa aman-draharaha sy ny tsy maninona mety hoe fahazarana koa nga na tsy fantatra ny antony. Rehefa n'aiza n'aiza moa fa vinao eto Madagasikara azonao hipetrahana daholo na ny Antsirabe na ny Tamatavy na ny Majunga. Tahaka ny ahy zao dia Majunga no manavanana anahy dia izay. Nisy publication nalefako hoe people will throw stones at you, don't throw them back. Collect them all and build an empire. Inona ny dikan'izay? Les gens vont vous lancer des pierres aux is, mais ne répondez pas. Ne les renvoyez pas aux is. Ramassez-les et construisez votre empire par le biais de ces pierres qui vous ont été lancées. Misy olona ozy izy hitorabato anao, aza mamaly ozy fa ny mety ireny vato ireny angony dia anamboary karazana ohatrany hoe château zany na empire moa ny ilazany azy eto. Tsy de haiko loatra hoe inona ny dikan'izay amin'ny teny malagasy fa dia zay no fandehany zany. Rehefa nihaino an'le hira teo koa tsika nefany dia ohatran'ny mifandray le izy zany le hira nalefan'ny Ngary Sara Andriambelimalaza dia teny hoe areto ny jiro ozy hazavao ny aizim-be, areto ho hita ozy izy tanterao dia ho vita afafazy ny vo. Farany teo apetrako aminao ny fanahiako rehetra ho anao tsy misy fetra. Inona daholo no tian'izany lazaina ary ifandraisantsika amin'ny tatasika ho resahantsika eto. Dia misy koa tany amin'le hira le voalohany nataon'ny SLK hitozy teo hoe ny adalan'izao tontolo izao no nofidiako ny tompo zany hamenatra ny endry. Averiko ny adalan'izao tontolo izao ozy izy no nofidiako hamenatra ny endry. Eto tena ao anatin'ny contexte mihitsy izay zavatra izay satria menomenona daholo ny endry hoe fa maninona no tonga amin'izao na ireto mianan-kendry na miseho endry no tonga amin'izao le firenena potika tsy ny ao Madagasikara fotsiny fa ny ankabeazan'ny firenena eran'izao tontolo izao. Ny adalan'izao tontolo izao ozy izy no nofidiako hamenatra ny endry. Izao no zavatra lazaiko.
miendry ary tena hoe manana fahendrena amin'izao fotoana izao dia vitsy, dia tena vitsy. Fa ny zavatra mitranga dia miadala no miteny amin'ny teny miendry. Dia gagonareo amin'izay fotoana izay hoe miadala no miteny amin'ny teny miendry. Rehefa misy olona ohatra zao tany amin'ny taona 2013, tany hoany 2012-2013, dia ady be entre amin'ny mpanao politika sy ny lobbyista ny nametrahana an'izany atao hoe premier ministre izany. Ary tao anatin'izany tamin'ny andron'Andriamatoa Rajaonarimampianina io. Tao anatin'izany combat zany dia matetika moa ny arma ampiasain'ny malagasy dia ny fanaovan-gazety. Ary amin'izao fotoana izao ny fitaovana ampiasain'ny malagasy zany miadala amin'izao tontolo izao izay miteny na hoe mihindrana miteny miendry dia ny Facebook. Tamin'izany andro zany dia gazety voaka tampotampoka ery zany hoe miantso zany satria rehefa ao anatin'ny mondena ohatran'izany moa dia mifandray akaiky amin'ny fanaovan-gazety na ny mpanao gazety. Dia hoe misy article anao ato monsieur Rakotomalala, ny akama moa tamin'izany. Bainona misy article anao ato hoe manao bois de rose hono ianao sy ny karazany ka ahoana ny hevitrao? Hevitra ahoana Ramose? Hevitra ahoana ny akama ho aho? Avoaka ve ty sa tsy avoaka? Dia hoy aho tamin'izay hoe non, avoay aho fa tsy olana izany. Amin'ny fotoana io nefany tsy fantatran'ilay olona akory hoe izay nampanoratra an'ilay izy. Olon-dehibe zany, tsy ampoizinareo. Satria nitenen'ilay namana akaiky hoe ity olona ity no mampanoratra azy. Tanakavanana ny Andriamatoa Rajaonarimampianina io olona io, ary raha maheno ahy izao dia mety ho gaga hoe ay fantatry lery hoe zany nanoratra an'io, nampanoratra an'io. Avoay aho fa tsy olana amiko zany a. Ary io olona io no niozonozona mihitsy hoe tamin'ny alalan'ny lalàna zany hoe raha tsy tafy eo io olona eritreretinareo io dia memano ianao fosamboronay, ary io bois de rose io nikolenay eo ambony lamosinao, ina nitady kiraronao ianao amin'izay. Tsy tafapetraka moa ny olona napetraka ry zareo, fa ny olona nieritreretin'ny tsy ny tenako fa tao anatin'ilay réseau de lobbying ny tenako. Reny moa matetika misy fito zany nieritreretinay no tafapetraka. Eo zany le izy. Fa sotran'Andriamanitra manana honnêteté intellectuelle, ilay olon-dehibe io, zay ny tenenako hoe tsy ho tonoko ny anarany, fa tanakanavanan'Andriamatoa Rajaonarimampianina io olona io. Il a su se faire pardonner de manière indirecte tamin'ahy tamin'izany, dia là on est devenu très proche, très copain zany. Fa taty aoriana indray izy misambadidaka indray, dia lasa indray leralahy indray miaraka amin'ny Andriamatoa Ravalomanana. Io iaho hoe tsy hifanaraka mihitsy izahay sy le rangahy ty. Tsy le zokiny zany fa le zandriny a, le zokiny lasa mpinamana zay. Inona no tiako lazainy? Ianao, ary zaraiko zany expérience zany hoe matetika ny adala amin'izao tontolo izao no mianan-kendry.
Torahan'ny olona vato ianao, dia raha vendrana sy adala ianao, dia lasa koa ianao maka vato, dia mitoraka an'ilay olona, kanefa ny zavatra tsy fantatrao, iny vato iny mety hahavitanao trano be. Hitaona vato ary atao, komaika efa misy mitoraka, collect them hozy, all and build an empire. Ambony hozy izy, dia namboary trano ngeda be. Maromaro, ary izay no anisan'ny ny olona rehetra tsy maintsy mandalo fotoana ny adalàna, fa rehefa avy eo lasa hoe expérience ilay izy, na ny tenako izao raha nandalo tamin'izany, fa rehefa taty aoriana ilay izy tsapako hoe adalàna miarika soa. Ohatra tamin'ny fahatanorana, nanara loatra ny fahatanorana, ary eto no anararotrako hoe ilazako fa maro aminareo manko no tezitra amin'ity fandarako ity satria eto dia andoka ny Andriamatoa Rajoelina Ramakana, ary andoka ihany koa ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka raha ohatra ianao zany ho tezitra eto dia tonga dia alao misotro papay hozy izy mapara zay, jus de papay, dia inona ny jus mangamanga, mangala curaçao dia asia tonika, zay mangamanga ho an'ny HVM. Eto ny ijerako n'Andriamatoa Rajoelina Ramakana satria ninona ny teniny adalan'izao tontolo izao, izay miteny miseho miteny mihindrana ny tenin'ny Endry, dia tsy namaly izy. Ary nareo marika nareo tena tsy namaly mihitsy izy. Zany hoe raha misy olona zany amin'izao fotoana izao, tahaka ny hoe Fleury Rakotomalala zany torahana vato hoe zao hoe 25 000 euros hoe carton hoe. Ialako tsiny, fa indamiko le fihetsika Andriamatoa Rajoelina Ramakana hoe tena miderana azy satria raha izany zavatra izany mbola tsisy dikany par rapport amin'ny nahazo ny filoha Rajoelina Ramakana. Ary eny raha hitarina kely mbola tsisy dikany raha nahazo an'i Jesosy Kristy. Ny adalan'izao tontolo izao no mihindrana ny tenin'ny fahindrena, ka ianao ve hiditra amin'ny adalan'ny sasany. Apetrako aminao ny fanahiako rehetra ho anao tsy misy fetra. Etiko ambavaka tompoko. Rehefa ohatra fotsiny izao hoe zay manko nahatonga anahako nanao interview an'Andriamatoa minisitra teo aloha tamin'ny andro an'Andriamatoa Ratsiraka, satria ilay izy aza adinonareo hoe ity fandarana ity dia miaraka akaiky amin'ilay mouvement natsangako hoe monde justice. Ny monde justice tompoko, monde de virgule justice, dia c'est un mouvement qui milite pour le mieux vivre ensemble, qui milite contre la corruption quelle que soit sa forme, qui milite contre la ségrégation et qui milite contre l'injustice. Injustice, corruption, ségrégation, et qui essaye par tous les moyens de mettre en place le mieux vivre ensemble. Zay ny anisan'ny hoe fondement existentiel ity fandarana Daosay ity, ankoatran'izay hoe investigation. Ka raha ohatra ianao zany ao anatin'ity fandarana ity manao mety, dia mazava ho azy fa voatokatoka eto, ary rehefa manao tsy mety koa ianao dia mazava ho azy fa anisan'ny voapitika eto. Tao anatin'ny 9 taona zay dia indroa ny tenako no niala tsiny teto amin'ny tsy fihetezan-javatra fa raha ny tsy fahamarinam-potoana aloha
Efa matetika ary efa lazaiko anareo hoe ny mampagaga anahy mihitsy amin'ny fiainako, j'ai jamais été ponctuel en matière de sauf ny hoe rendez-vous tena important fa za tsy miteny hoe tsy important mihona aminareo fa ohatran'izay le izy. Nataoko ny interview any Andriamatoa Jean-Emile Tsaranazy ary ifampizarako aminareo satria misy zavatra azo sintonina ngeda be ao anatin'ny zavatra lazaina. Ary za moa tany amin'ny farany dia tena nanjarina ny tany hoe sao de victime na harcèlement politique ianao. Tokony ho tadiditsika tsara fa tamin'ny andron'ny natongavany Andriamatoa Ravalomanana teo amin'ny fitondrana, oui, société civile, marina zany. Ao anatin'ny société civile, les mouvements Monde Justice, Minnesota, Alpha Garçon. Dia tamin'ny idirana Andriamatoa Ravalomanana teo amin'ny fitondrana, dia natao ohatrany hoe fitsaram-bahoaka nefa ireny olona ireny tamin'izany andro any dia nanana mission exacte et précise handoro ny tranony ireo olona natahorana tamin'izany. Ary tsy afenina aminareo, tokony ho fantatrareo zany fa ny tranoko dia tao anatin'izany, tao anatin'ny lista hodorana rehefa vita ny an'Andriamatoa José André Nolson angambany izay, fa ny sesy manko le izy hoe ianona aloha dia ianona, tao anatin'izany koa ny Endrazana Masy dia ny farany indrindra Fleury Rakotomalala. Nanambitana hoe niany ny farany indrindra satria j'ai pu prendre mes dispositions en appelant le chef Fokontany, ny commandant ny FIP, ary tamin'izany andro any Andriamatoa Maurice Tsiavonana izay tena nanohana mafy an'Andriamatoa Ravalomanana miaraka tamin'ny rahalahy Arfidy Ramanandraibe. Anisany nanavitra ireo olona ireo zany, chef Fokontany teny Ambatobe zany, dia ny commandant ny FIP izay nandefa élément no savaina natrikafona mihitsy ny zavatra rehetra tao an-tranoko satria nilazaina hoe mipetraka teo ambony tafoko ny hélicoptère amin'ny alina mametraka ny Sophie dia hoe matory eo amiko Sophie dia hoe misy fitaovam-piadiana sy vola be ao amin'ny tranoko. Misava ny FIP, misava ny élément mpanao mission ny Ravalomanana tamin'izany, retina anao Philomena, fa tsy nahita inona izy fa rehefa lasa ry rahalahy izay vao hitako hoe nanjavona ny famantaranandroko anankiroa. Nisy ny zavatra zany. Fa tamin'izany andro zany dia efa victime Andriamatoa Tsaranazy. Amin'izao zavatra mitranga amin'izao fotoana izao indray koa dia narodana, tsisy grosy, azafady toko samy mahalala an'izany daholo ny mpahay lalàna, tsisy décision de justice, tsisy procédure, nandeha na cassation na appel na inona na pile na ohatran'izany, tsisy. Fa tonga dia tonga fotsiny ny mpiasan'ny commune, police municipale, dia tsereto amin'izany abus tena aty an-dafy manko zany fiantsoana an'izany, abus de situation, abus de statut, dia niravaina partiellement zany hoe mba tsy ahafahan'le olona mipetraka ao amin'ile trano mihitsy dia nipotipoteana daholo ny varavarankely. Faly miarabanao Wilson ihany, elo zany lalahy. Potipotehana daholo ny fananan'ny olona, ny varavarankely, ny varavarana, natao nangodana teo zany ilay trano avy dia nipotehana. Aleoko izy nilaza ny tantara mba ahafahanareo mihaino tsara momba an'io zava-nitranga io satria ny fitenenana moa hoe mampalahelo sy ny karazany dia manahirana ihany amin'izao fotoana izao
Fa ho azavaiko le izy rehefa aveo hoe inona ny tenant sy ny aboutissant zany raha ny araky ny tokony fandehan'ny larazany eny amin'ny fanjakana. Davary. Merabanao Andriamatoa Minisitra, ny titre moa mijanona foana iny mandrapahafaty a. Zay ny atsokanao hoe Monsieur le Ministre zany a. Faly merabanao a, ary misotranao koa misotranao koa nanaiky io anaovana interview eto amin'ny fandaharana ndao saia zay avy aty Paris no iangano. Faly merabanao tompoko. Misaotra indrindra amin'ny fiantsoanareo ary faly ihany koa maheno ny feonao fa elaela ihany zay. Tsika angambany tsika mirahalahy ohatran'ny elaela kosa mifankahita dia misaotra anao no nahatsiaro ahy. Ya, raha tsy diso mety ampanontaniana amizay tompoko, raha tsy diso ministre ny travaux publics ianao tompoko, ary tsy amerina ny zavatra nitranga amin'le resaka hoe trano ninjera na gera moa plutôt de manière volontaire, ary tsy avize akory ianao sy ny karazany. Tiako mba ho fantatry ny opinion amin'ny ministre ny travaux publics ianao zany taloha zany, dia anisan'ny olona mahafantatra an'izany hoe procédure ianao amin'ny resaka fombafomba fanao amin'izany hoe manao trano, manao titrana tany, takony hoe hanao lalana nefa ny tsy nahazo lalana amin'le toerana andalovan'le lalana sy ny karazany. Mba tiako confirmenao hoe fantatrao tsara ny procédure amin'izany fanaovana trano zany tompoko. Ya, procédure fanaovana trano moa zany dia mazava ho azy dia fangatahana permis de construire. Fantatry ny procédure. Fa raha ohatra ka iverina kely amin'ny kako zany tsika dia ozaraiko roa ngamba ny valiteny. Ray aloha zany ny actualité dia ny faharoa ny tantara ny trano io. Ny actualité aloha zany dia ny mardi 22 février teo dia tonga tao an-tranoko zany ny police municipale miaraka amin'ny ireo urbanisme ny commune urbaine de Tana dia nitondra arrêté municipal dia hoe zao kehitriny zao zay dia anao ny démolition ny tranonao. I mariko zany fa io démolition io dia tokony nisy mialoha didim-pitsarana. Zay zany ny procédure. Ary didim-pitsarana raikitra efa nandalo amin'ny ambaratonga ny appel rehetrarehetra dia raikitra le izy dia grosse no anarany. Tsy nisy grosse zany izy io. Fa dia tonga dia hoe arrêté dia police municipale ny tonga eo miaraka amin'ny marteau sy ny namany dia tonga dia exécution. Bon, zay aloha zany ny actualité. Police municipale n'Antananarivo sa police municipale n'Antananarivo. Voilà. Zay zany ny actualité. Ny tantaran'le trano ndray le trano io le terrain manko nefa sy le trano. Le terrain misy trano eo amboniny. Fa ny tantara fohy dia fohy zany dia tamin'ny amin'ny alalan'ilay lalàna navoakan'ny régime Ratsirahonana tamin'ny 1997 zay milaza fa ny fonctionnaire rehetrarehetra sy akanavaka zay manana logement de fonction mbola ipetrahany dia afaka mangataka ny trano io, afaka mividy. Dia nividy dia nanao acte de vente zany tamin'ny tamin'ny 1997. Acte de vente administratif numéro 137 du 27 février 1997, dûment enregistré le 23 mars tamin'ny fotoana io ihany. Donc zany 1997 ny acte de vente administratif. Zao ny fanontaniako. Zany hoe ny permis de construire zany io trano nataonao io ve tompoko?
raha ny tena marina ny permis de construire dia amin'ny alalan'ny titre foncier no ahafahana mameno ny dossier ny permis de construire. Hatramin'izao zany aho dia tsy nomena titre foncier mikasika an'io terrain io. Satria moa zaho ny antony moa zany dia za j'étais exilé zaho nanomboka tamin'ny 2002 zany 97 le acte de vente de teo no exilé za rery ihany no afaka maka an'io titre io any amin'ny domaine satria za no tompony za tsy nanao délégation amin'iza n'iza ary rehefa niverina aho zany avy ny exil nahazo amnistie dia naka le titre se présenter tany amin'ny domaine dia akory ny agagako fa ilay titre nangatako tsy ino nomena fa no volena titre hafa de titre hafa natao hoe vitasoa ary 600 mètres carrés io vitasoa io au lieu de 6000 mètres carrés zay droitko le izy ary io no nangatako ka rehefa naseo voilà rehefa niproveko zany tamin'ny domaine fa tsy nanao morcellement an'io aho fa osoka le fangatahan'le olona nanao morcellement prouvé zany amin'ny déclaration nataon'dareo tany amin'ny commissariat dia ozy hoe andraso ary fa ovatsika ity titre anao ty raha manino zany raha abrogé na fauna annulé lay suspension satria misy suspension koa natao tany amin'ny conseil des ministres tanony tam'izany tsy teo fa dia hoe suspension na le privilégienao zany voilà fa no deo fazahoana fa suspension ono ny désaffectation zany hoe tsy ny propriété de l'état droit efa acté satria za efa manana ka acte de vente za efa manana ny rehetrarehetra efa nandoha vola efa misy reçu nandoavako an'le vola inona tsony moa no iandrasako an'le hoe annulation an'le eny Pandrenomby au météo voilà nampanantena zany ny aménagement du territoire fa amoka titre mi-correspondre amin'ny acte de vente zay misy miavo si tenir compte tamin'ny ovino zany aménagement du territoire am'izao fotoana zao zany hoe azo ajo ny ajo andrenany exactement en général oui ndray manko le titre faharoa zany ohatrany tanty eritreritra hoe sao de sanatria misy politique le izy satria tamin'le ianao nilaza hoe exil teo maina taninao ary nodorana tamin'izany andro zany exactement zao ianao tafaverina rehefa nahazo amnistie eto Madagasikara dia nandraindray ary mikarakara ny taninao sy ny tranonao izay mariako hoe droitnao nazara manaka an'izay satria fatako tsara izay zavadray misy ara premier ministre mipetraka amin'ny fanjakana tonga dia lasa n'le izy avy eo le marina tokoa fa Andriamatoa Ratsirahonana no namoaka an'izay lalàna izay ity indray ny ravaina indray ny taninao sao dia misy harcèlement politique re tompoko any Ambadiany na ohatran'izany satria ianao tsy fantatra hoe aiza misy ianao raha ny politika na ohatran'izao fotoana zao tokony ho fantatry ny olona ihany ve zany fa ahoana mba hazavao kely tompoko azo adika ho harcèlement politique le izy raha ohatra ka zaho zany hatramin'ny atongavako niverenako tia tandrazana raha ohatra ka mba hita sorisoritra ny activité politikako amin'ny mpanohitra ohatra azo adikan'izay za tsy ao anatin'ny fitondrana za fa ny tamin'ny 2002 za anatin'ny fitondrana dia fitsaram-bahoaka no nandoroana an-tranoko teny Ambatomaro
Ity indray zany zaho tsy any amin'ny mpanohitra fa ity indray dia fitsaram-bahoaka ny mairie n'Antananarivo. Zany hoe tsy mila didim-pitsarana ny mairie n'Antananarivo rehefa manao démolition na expulsion na inona fa dia à la tête du client le izy. Zaho zany dia alaim-panahy no heritreritra hoe noho izaho tsy tompon-tany eto Antananarivo fa avy any Vangaindrano ve zany no mahatonga an'le olona tsy misalasala ny manapotika ny tranoko eto Antananarivo ary zaho koa dia mieritreritra fa araky ny voalazanao teo, voalazantsika teo hoe Andriamatoa Ray aman-dreny Ratsirahonana no nanao an'io lalàna io. Moa ve azo eritreretina zany fa midebarke indray maraina any tokotany any tranon'ny Andriamatoa Ratsirahonana ny commune urbaine Antananarivo ilaza fa zahay dia manao démolition ny tranonao androany maraina ty na tianao na tsy tianao. Ya, marina mihitsy zay. Ary ny isaky anontaniako toko dia zao nefa nandray nandraikitra ao hoe ianao na ny procédure to satria fantatra zany fa hainao tsara le procédure nandray nandraikitra ao hoe ianao amin'ny fanoherana zany zavatra zany satria marina tokoa fa ohatrany misy an'izay karazana provocation na division zay eto Madagasikara ary any Madagasikara moa zany fa zany ty ary ny faharoa raha tokony marihana tsara dia zao ny commune ve ny tena tokony andraikitra sa ny aménagement de territoire tsy nandray ny andraikiny koa tao anatin'ny famalinana ny fangatahanao ara-potoana. Satria voalaza ny lalàna io ihany koa tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsirahonana fa rehefa tsy mamaly ao anatin'ny telo volana dia manaiky. Ya, tsy diso anisy an'izay. Tena izay mihitsy zany no narahako arabaky teny ary tsy indray mandeha fa tamin'ny 1997 za teo ny acte de vente nefa ny za efa nipetraka tamin'io trano io depuis 1986 tamin'izaho ministra ny transport nandritra n'izay 30 taona mahery zay zany dia forme théorie le principe le niresanao teo hoe matoa tsisy refus acte de vente ara-dalàna ary enregistré ara-dalàna ihany koa matoa tsisy refus dia manaiky zany dia nitoizako nitoizako ny fanamboarana dia nanamboatra ary namboatra lakoro aloha dia nodidiniko lakoro ilay tokotany tsy nisy ny teny aza na ray. Faharoa nanamboatra tranona gardien aho dia tsy nisy ny teny hoe maninona anao manamboatra clôture, maninona anao manamboatra tranona gardien, tsy misy. Dia aty aoriana zany tamin'ity taona 2022 ty no nanao construction fahaefatra dia io construction fahaefatra io zany no misy olana amin'izao fotoana zao no arodana, voilà, no arodana. Kanefa ny fantanina farany sao dia misy olona kosa tsy miseho fa milaza tompon'ny tany ao ambadika eo fa mbola tsy fantatritsika ary raha misy azonao tononona ve tokony anarana? Ny milaza ho tompony aloha tsy misy fa ny mpanao osoka nilaza tamin'ny 2007 ony fa zaho dia mangataka ny fanaovana morcellement an'io dia osoka io dia piasan'ny météo ao ihany dia taty aoriana zany rehefa natao koa ny fanadihadiana ireo piasan'ny météo anankiefatra reo dia efa nanao fanarahana tamina karana zany fa hovidin'ilay karana pour 2 milliards d'ariary le tokotaniko raha voazon'ndareo. Zay zany no situation misy ary zay zany ny fahafantarako mahamay
ny commune urbaine Antananarivo hanao démolition satria ao amin'io parti misy nio prétention na ambition le karana io zany no nanaovako an'le tranoko farany faefatra. D'accord. Azafady toerana. Misaotra betsaka fa tonga dia ho alefako koa ity interview antsika ity a. Dikan'izay efa taratara kely ihany fa raha misy tokony zavatra tokony ho teneninao farany dia teneno fa raha tsy nanontaniako précision. Nya zany dia mienquête ny zavatra ohatran'izao satria tsy Antananarivo rery ny commune urbaine eto Madagasikara fa be dia be ny commune urbaine. Moa ve zany ny commune urbaine rehetra eran'ny Madagasikara dia afaka manao ihany koa ny arrêté dia zay hitany fa tokony atao démolition araky ny fahitany azy dia ho ataony démolition daholo dia makaiza ty firenentsika ty raha samy anao daholo ny commune urbaine eto Madagasikara tsy misy didim-pisarana. Zany hoe rehefa tonga teo zany da lareo dia teony eo ihany izy nansakananao raha dia nanao. Dia nanao. Ary nanao izy fa tsy nanao en totalité koa fa anatin'ny une demi-heure izy no nanao démolition ny fenêtre dia lasa izy nandeha. Ohatran'ny fanafiana dahalo zany zay ny fahitako azy, fanafiana dahalo manao destruction massive amin'ny propriété privée. D'accord. Misaotra betsaka mon général. Misaotra betsaka. Misaotra manome an'izay précision zay satria tsara no afantaran'ny vahoaka izany hoe misy satria tsy afeninanao fa tsy ray ny zavatra mifanoatra an'izany fa saotra amin'ilay fahasahiana miteny raha azonao alefa an'te amiko tokony anaran'ireo olona amin'ilay teo dia mba alefasy raha mety. Ka anaran'olona le izy za tsy autorisé anomeny le izy dia aleoko angambany tsy tonona anaran'olona. Fa ananako le anarany, ananany domaine le anarany. Raha ohatra ka anotaninareo koa ny service de domaine hoe iza no nanao an'io réquisition, zay moa nanaran'ny fangatahana tany any amin'ny en terme ny domaine, nanao réquisition an'io tany koa dia ananany domaine ny anaran'le olona efatra ary olona mpiasa ao météo daholo izy efatra. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Misaotra betsaka. Misaotra. Mandrapiona. Mandrapiona. Tsika daholo, tsika mianakafy. Misaotra. Eny ara enitsika izay tenin'ny ministra zay ary tsara ny mitondra ny fanazavana amin'ny zavatra mitranga. Eto dia aseko hiaino ny teniny Andriamatoa Niajo Andriananarivelo ianareo fa dia ho gaga sy ho talanjona nareo rehefa hiaino an'ity teniny ity satria dia hoy nga zafilazay hoe qui se mouche ozy se sent morveux na hoe ohatran'izay le filazany azy fa anazy moa le teny dia nindramiko fa koa fiteny vazaha io fa tsy hoe anazy rery fa ampienotsika teniny Andriamatoa Niajo Andriananarivelo. Alohan'ny tenenany dia zao ny tsy dia tena misy mifandray loatra fa raha nisy ny fandaharana zany na nisy ny olona nangataka hoe asory ao amin'ny aménagement de territoire izany Niajo Andriananarivelo zany dia isika eto amin'ny fandaharana Ndao Sahy no nangataka an'izany. Eto dia miverina ihany le tenin'ny hirany SLK-Anitao sy averintsika manko izy iny avy eo mba ahafahantsika manakitrako tsara na mitsakotsako tsara ny teniny fonosiny ireny hira ampiderany ireny zany hoe ny adala n'izao tontolo izao nofidiko amenatra ny endry.
Ary miadala koa nefa ny miadala an'izao tontolo izao dia afaka miteny mihindrana ny teny mihendry. Ka raha ohatra ianao marivo salosana zany, iva dia iva ny finoanao dia voafitaka amin'ny lainga tsara lahatra. Lainga tsara lahatra satria eto izy dia miteny hoe misy fotoana anginana, misy fotoana hitenenana. Kanefa ny ministeran'izany mihajo Andriananarivelo izany na miditra ministera mba tsy hitenenana hoe voalohany amin'ny skandale fahaizahana fenina, ary izay mihitsy no mahatonga an'le karazana premisy na fiandohany le fizarazarana fanavakavahana ao Madagasikara, satria misy olona zany ao Madagasikara, karazan'olona, ka lasa azo mifankampanahy le ndiam-ministra taloha zany hoe amin'ny zanaky ny faritra avy no anaovana na tahaka an'izao, ary izay zavatra izay dia mipetraka amin'ny mpitondra ambony. Ary izay no mahadanjerosy an'ilay izy satria le mpitondra ambony tonga dia any amin'ny filoham-pirenena mipaka le fanontaniana hoe ianao filoham-pirenena mihitsy ve no manao an'le fanavakavahana sa misy olona tompo ny fanavakavahana ao anatin'ity zavatra ity, satria ny zavatra hitan'ny vahoaka dia ianao no mandroaka, ianao no manosika amin'ny fandroahana. Ary tahaka ny Andriamatoa Premier Ministra, tahaka ny toy ny Hajo Andriananarivelo tony dia mialokaloka ao ambaninao. Fa tsara heninao mihitsy ny teniny izay sorsa Kolo TV no namoahana azy izay tsy ampy ny 2 andro. Ahafahanao malala hoe misy ny olona tsy menatra akory rapitso hamadika anao, hamadika an'le firenena. Tadidio tsara fa tamin'ny vanim-potoana ohatran'izao, alohalohan'ny fifidianana, tadidiko tsara volana juillet tany amin'ny 2016 dia niteny ny tenako tamin'ny lalàna Andriamatoa Rajaonarimampianina, tononoka eto mihitsy, mpitandro ny olona io, ary niteneniko izy tamin'izay andro izay hoe ny tsy fantatrao anie ho pasteur dia izao e, ireo olona manodidina ny Andriamatoa Rajaonarimampianina ireo, rehefa tonga ho amin'ny problema ary tsy ho ela hoa dia tsisy ho hitany eo akaiky intsony ho azy. Notononoko mihitsy zany hoe Nicole zany, notononoko zany hoe Ianna mba hampitaho ana le hafatra. Eto tsisy olona hampitana hafatra satria mba leo ihany mampita hafatra ihany koa, fa tena hampitaiko amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Araroty tovolahy ity fotoana ity hoe misy ministra anankiroa tokony nomena anaovanao remaniement. Aza matahotra koa ianao na misalasala, fa maro ny vahoaka no mety hitehaka anao, ary mety hidera mihitsy ara raha izany premier ministra anao zany no tsy reconduit intsony, raha izany ny Hajo Andriananarivelo zany no tsy ao anatin'ny gouvernemanta intsony, raha izany Lalatiana Rakotondrazafy zany no tsy ho ao anatin'ny gouvernemanta intsony, izany Patrafoty zany no ina moa ty filaza azy abrogé ny nomination.
Zany sekretera jeneraly ny ministeran'ny justisy zany amin'izao fotoana izao, Raiben, no abrogé ny nomination amin'ny conseil des ministres manaraka, milaza aminao atoko fa tena urgent zany, ary tena urgent. Raha tsy teny fotsiny aho hoe momba n'ity ramatoa sekretera jeneraly ny justice ty. Raha ilaza aminao kely fotsiny aho, raha ny resaka présomption d'innocence kosa aloha dia tsy maintsy tazominao foana zay, ary manaraka an'izany ny fandaharana eto na inona mitranga ary na iza vao arakaraka amin'ny raharaham-panjakana, amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny zavatra miseho. Ary tsy maintsy hajaina ihany koa ny secret de l'enquête par rapport amin'ny zavatra mitranga satria sao de mientraver ny enquête izay ataon'ny fitondram-panjakana dia dikan'izany ho voafehan'izay zavatra anankiroa izay ny zavatra teneniko. Fa amin'ireo olona anankiefatra, ary mbola hitatra moa izy ireo, voasambotra na tsy hoe voasambotra fa henoina, qui ont été appréhendés depuis, je crois, vendredi, et jusqu'à ce jour, ils sont dans les locaux de la police nationale. Dia amin'ireo olona ireo, vous allez me demander, vous pouvez me téléphoner, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas dans la politique, je suis là en tant que journaliste. Ary azoko atao tsara no miteny azy raha ohatra out of recording. Zavatra lazaiko anareo dia zao: misy roa mpihavanana akaiky amin'ireo olona eritreretina hoe tompon'ny réseau, entre guillemets, présomption d'innocence toujours, ono, saotra malama, ono hoe mpanao volamena ary tompon'ny réseau matanjaka. Misy roa mpihavanana akaiky ary efa misy resaka amin'izao fotoana izao hoe orientena, ary eto dia s'adresser manokana aminao Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Andry Rajoelina. Efa misy groupena totakely mieritreritra hoe orientenato dia ianona mandray ny ankety dia milamina ndrevy dia samy mahazo vola à gauche à droite. Ao ny manao manipulation amin'ny resaka média via Facebook, izay ambany be le niveau moa fa tsy afeniny zany. Izay ny mahatonga anahy tsy hiteny hoe noho ny secret de l'enquête. Fa raha misy ny olona niteny an'io zavatra io voalohany teto tompoko, dia ity fandaharan'ity ary navoaka an'ity fandaharan'ity ny anaran'ireo olon'ireo tamin'izany andro hoe ireto olon'ireto no voasambotra teny amin'ny gendarmerie teny fiadanana fa nisy nanao intervention izay olona akaiky ny filoham-pirenena nanontany tamin'izany andro izany hoe ao anatin'ny tena mipresizeko hoe fa tsy ny filoham-pirenena ho aho, fa tsy ny filoham-pirenena ho aho, fa olona akaiky ny filoham-pirenena. Raha tianareo fantatra zany, nareo any présidence, atsoy aho, tsy voatery koa nareo hiantso aho. Fa noho ny fanajana ny harem-pirenena hanakanana ny zavatra tsy tokony hitsanga, dia tsy mampaninona ahy no mikolaborer, satria nareo no manana pouvoir hanao arrestation sy hanao enquête lalindalina kokoa, izay isaorana amin'ny filoham-pirenena aloha tsy hafeniny zany. Izay nataoko hoe maro indray ny rombotra androany,
Ary maro indray ny tezitra androny. Tsy afenina naka an'io inisiativa io hoe sambory reo fa malaza amin'ny zavatra takan'io voalaza io. Patrafotsy voatavo aloha afangaro dia asiana trafony tsara be zany Jocelyn Rakotoarimanana, tsara be zany. Ka isaorana an'ilay filoham-pirenena aloha zay. Fa tadidio fa ny ao anatin'io zavatra koa dia tsy maintsy misy ny guerre de communication ary ny guerre d'influence. Ny fitazomanao an'io premier ministre io dia ahafahany bitsibitsika ao anatin'ny sofinao hoe Andriamatofiloha mety ho ratsy io affaire io fa ny mety amin'io dia etofena. Miova ny lalan'ny fandehan'ny ankety satria ny secrétaire général ministère dia afaka mi-influencer izay mety ho collaboratrice ny any ambadika any satria mety aeritreritra nomination ambonimbony kokoa. Ohatrohatran'izay zany le izy. Tiako tenenina fa iverenako moa iny rehefa avy eo fa andaony hainotsika ny intervention any Andriamatoa Niajo Andrinanarivelo dia ho gaga ianao hoe ho gaga tsika menakavy fa ino ty lazain'le boy ty. Azonareo na miteny ngiazafy lahy na dia tsy tia atsony ary izy tsy mampaninona qui se sent morveux izy se mouche. Teny ngiazafy lahy zay. Samy mandika an'le izy. Hozy ny teny anglisy who feels blood blows his nose. Mba mampitapita ihany zany mba ilaina koa manko zany rehefa miresaka amin'ny olona mba hoe tsy vendrana ny tena zany. Ok. Ndao ary enotsika Andriamatoa Niajo Andrinanarivelo 4 minitra eo izy. Dia ahafahanao malala tsara zany ny hoe rapitso inona ny zavatra hitranga rapitso. Ny zavatra tokony fantatra tompoko. Zany atao mitondra firenena zany dia ny rapitso no tokony fantariny voalohany alohan'ny maîtriseny ny androany. Satria ny androany efa vita. Tsy midika ho fanekena ny zavatra misy rehetra mitranga eto amin'ny firenena ny fangina ny antoko malagasy miaramainga amin'izao fotoana. Misy fotoana ny zavatra rehetra hoy ny filompanorona ny antoko androany. Averiko tsara. Kolo TV toy miteny ity dia ahafahanao malala hoe Niajo Andrinanarivelo tokony hiteneny zany. Dia dégoûté complètement ianao anatin'ilay zavatra satria hoe c'est comme on n'a jamais vu un fourbe, un hypocrite, un traître pareil. Un fourbe, un hypocrite, un traître. Zany efa manomboka mametraka izy zany hoe zay tsy tompona andraikitra amin'izany resaka volamena zany zay tsy tompona andraikitra amin'izany resaka cocaïne zany zay tsy tompona andraikitra amin'ny fandroana an'ireto olona any amin'ny faritra reto Ary le départementanao adinonao tanteraka ve? Vao malomalo misy tondradrano tondraka jusqu'à tany Apotipe, any Apotitenda ny vahoaka malagasy noho ny fanotofana tany ataonao dia androany ianao. Zany hoe moaly io, fakomaly no miteny hoe Tsy midika ho fanekena ny zavatra misy rehetra mitranga eto amin'ny firenena ny fangina ny antoko malagasy miaramainga amin'izao fotoana. Misy fotoana ny zavatra rehetra hoy ny filompanorona ny antoko androany. Tsy hoe tsy miteny akory ny malagasy miaramainga. Tsy hoe mangina akory ny malagasy miaramainga. Fa amin'ny fiainana dia misy natao hoe hikika ny fahanginana ihany koa.
Tsy rehefa mangina kokony a dia tsy maharary. Ka misy tsy mety eo. Misy Itanao zay. Petany sady efa misy tsy mety ao. Indraminy zany le tenin'ny ray aman-dreny tatsirahonana. Hoe misy tsy mety a. Efa miditra koa le rangahy ty. Misy tsy mety a. fa amin'ny fiainana dia misy natao hoe ikika ny fahanginana ihany koa. Tsy hoe rehefa mangina kokony a dia tsy maharary. Tsy hoe rehefa mangina akory dia tsy maharary. Zany hoe araka le teneniko teo hoe c'est comme si l'hôpital se fout de la charité quoi. Izy mihitsy no tokony itenenana zany zavatra teneniny zany. Le vahoaka malagasy tsy hoe mangina akory dia tsy marary le vahoaka malagasy. Fa izy antompona ndraiky tamin'ny fanotofana ny tany eto Antananarivo e. Izy antompona ndraiky tamin'ny tany lasan'ny karana, lasan'ny zatsy, lasa zaroa. Fantatra ne? Fa ilatsaka filoham-pirenena zany Andriamatoa nihajo Andriananarivelo zany. Vakina fotsiny zany. Fa karaha mana minisitra ve tompoko? Radio kely tsy makaiza, télé kely tsy makaiza. Io ne le tokony hiasa le Samfinina, tokony hiasa le Bianco. Fa asa inona ny ilana an'ireny zavatra ireny? Vila telo efatra ve tompoko ahafahanao milatsaka ho filoham-pirenena? Ianao sady tsy voaroaka tany amin'ny privé, voaroaka tany amin'ny tiko. Dia lasa ianao nanao politika zany hoe professionnel amin'ny politika tao amin'ny transition. Ny raha nahita nankirarinao raha mivilanao ohatran'ny Raoult Gordini, nangataka crédit nataonao tamin'izany andro tapitapoka ianao minisitra. Mijoalajoala lasa manana télévision, station, chaîne télévisée. Dia amin'izao fotoana izao ianao no miseho mijoro. Misy fotoana anginana, misy fotoana itenenana. Tsy midika akory zany fa ahoana tsara le filazany azy teo, mba hakarary fonareo, mampara stime ary non mampara IRD ary ny Armada. Zany ny fantatsana anareo. Dia tsy tonga saina ve nareo hoe le aza nitaiza zanabaratra nitaiza antony. Tsy adalo ny gara-valy manana tompoko. Na dia marary nareo miteny hoe j'éprouve de la haine par rapport à Ravalomanana. C'est faux. Je n'éprouve aucune haine par rapport aux politiciens. Mais quand ils font des conneries, je dis, j'annonce et je proclame. Tsy adalo ny gara-valy nandroaka n'ity bandy ty nihajo Andriananarivelo ty. Io tsara nafantaranareo fa c'est un traître, c'est un fourbe, c'est un hypocrite. Fantatrareo moa ny dikan'izany troisième zany. Merina miara-miainga. Inona ny bodin-terana ao amin'ny aménagement des territoires raha misy zavatra tsy zakany eo. Efa mipirimpiriny proposition au niveau gouvernement hoe fienena tokony atao premier ministre. Noho ile rangahy ty mibody ny aménagement de territoire dia tsy tafa mihitsy ary tsy tafiditra mihitsy ao anaty gouvernement Andriamatoa fienena noho izay zavatra izay. Merina miara-miainga. Dia jereo tsara ny sary amin'ny zavatra ty fisehoana aseho an'ity. Eno hoe ikika ny fahanginana ihany koa. Tsy hoe rehefa mangina kokony a dia tsy maharary. Fa misy tsy mety eo. Misy maharary eo a dia anao aloha mangina satria raha misokatra vavantsika io ndray andro any a mety hanahirana le izy. Zay.
raha misokatra io vavantsika io indray andro any, zany hoe rehefa kandida izy, dia hisokatra ny vavany ary ohatran'ny tadidio tsara izay teniko izay Andriamatoa Andry, ohatran'ny hoe tsy tao izy, ohatran'ny hoe tsy tao anaty governemanta izy, ohatran'ny mampatsiahy amin'ireto le ministra tamin'izany andro an'Andriamatoa Rajaonary Mampianina. Ohatran'ny hoe tsy tao amin'ilay governemanta Rajaonary Mampianina ary le rony. Fa ny an'ity mbola danjerosy. Fa ao apoaka ny ery amin'ny publika ianao, dia amin'izay fotoana izay ianao miboridana tanteraka. Zao, maka note fotsiny izy, Au lieu de le président maka note hoe anaovana demande d'explication le raha namana hoe fa naninona ny ekenao ny fanotofana an'ambodivoly. Izy indray maka note ho an'le président. Raha misokatra ny vavantsika io indray andro any, dia mety hanahirana. Iza zany ny sahirana amin'izay fotoana izay. Za aloha miteny anao Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy ngia-tsay mihitsy satria tambazotra iray ireo tompoko. Ary efa niteny anao fa tsy Andriamatoa, tsy ianao no patron-tsay, tsy ianao no patron-ny ado, fa mahamora vatomanga tompoko. Zay no mahatonga an'ilay olona hibitsibitsika aminao hoe danjerosy ity resaka volamena ity fa alao io président etofeny. Ianao ve dia tsy mahita fa misy zavatra manomboka mipetraka. Ianao no voaendrikendriky ny malagasy amin'izao fotoana izao sy ny opinion hoe rasista, tribaliste Andriamatoa Andry Rajoelina. Ianao ve tsy mahita hoe ny olona akaikinao nefa tsy arỳ amin'ny zalahy no voakitikitika. Fa manino ny patsafotsy no solide ao anatin'ilay governemanta. Satria misy miaro. Satria misy miaro izy. Tokony ho fantatrao hoe izy amin'ny miaro azy satria misy olona mibitsibitsika aminao. Amin'izao fotoana izao azo dia mahalala hoe inona kay ny tena rôlin'ity patsafotsy ity. Fandray ihany koa amin'Ray Benina ary misy idirana amin'ny resaka vary. Efa nilazaiko tany amin'ny vao nanomboka mihitsy ny opération vary tamin'izany andro hoe atao Ray Masivalo dia mivoaka ny Dodge. Tonga dia Dodge zany teny ampelatany amin'ny patsafotsy tompoko tamin'izany andro. Izy ity opération vary. Tamin'izany andro zany Ray Benina dirikabo tompoko. Ary tany dia efa nanomboka le combat. Indray zao ny hiteny hoe miaro amin'ny Mbiky indray le ry. Tamin'izany andro zany Andriamatoa Mbiky dia efa niteny hoe Monsieur Alain Rakotondriana tohizo ny saisie izay ataonao tompoko fahazafaranana. Ato ambadika Ramatoa Ray Benina, sekretera jeneraly Ngambiky, manakana hoe ajanono io metra. Izay dirikaby Ramatoa Ray Benina tamin'izany. Ministra tamin'izany moa tsy malala ininona koa ireo ambadika eo fa ny sekretera jeneraly ndraikitra ny administratif alefasiny anketo izy ary toy izao hatramin'ny farany. Anky vareo izy le dirikaby izay Ramatoa Ray Benina zany Ngambiky no herilaza zany fa tsy indray no sekretera jeneraly mibaiko no iseho hoe alefasiny saisie. Resaka vary io tompoko. Vary hozaraina amin'ny malagasy ny fanarahana. Komara ny anaran'ity société. Dia mivadika RFM. Dia avy eo tsy hita ny RFM fa mivadika zavatra hafa. Raha nisy dia nisy ny vary nafarana tao anatin'ity nameny sambo hozaraina amin'ny vahoaka. Dia raha nisy dia nisy 3000 tonnes fa ny ambiny riz de luxe ho amin'ny mpanan-karena. Nefa ny tokony ho fantatritsika hoe
ahoana ny procédure amin'ny douane amin'izany. Ohatrinona zany ny vola nanjavona teo anelanelan'izany ary iza ny ninana. Ary patsafotsy zany ato ambadika amin'ny négocier. Minana. Attention mon ami, vous dites pasteur Mayol. Attention mon ami. Raha misokatra vavatsika indray andro any mety anahirana le izy. Fa izay no mahatonga antsika mbola mangina aloha. Zany hoe apetraka zany le tension hoe tandremo moi. Anao remaniement ianao ohatra maheno fa tsy ohatrony ny anaranay. Eh ben, monsieur le président, n'hésitez pas, renvoyez ces gens-là. Alao raha tena hoe manohatra ny ataon'i Emmanuel Macron. Natrony nga Hollande sy Sarkozy inona ny revy miainga amin'ity Ukraine sy Russie ity ozy. Satria tsy hanao le firenena. Raha ohatra ianao mandroaka ny ajo, ohatrany hoe tapidalaka le ianao. Atsovy nga ara-valimanana. Atsovy nga hery rajon'arym-mampianina. Inona ny tokony atao? Anatsarana an'le firenena irahana miasa. Mety raha tsy rahonana koa, mety ho ratsy aminao zay. Fa mety ho tsara amin'ny vahoaka. Azadina ny résultan'ny politika na résultante ny politika, décision politika anankiray, dia ny vahoaka foana ny mahazo tombony ary tokony izay foana no tokony atao. Fa zao, maro kosa angamba le scandale ahafahan'ny mitazona anao. Dia eo zany ny tsaran'ny vahoaka anao hoe mbola reconduindray hono le ajo, reconduindray le premier ministre. Eo zany ny vahoaka hoe diso ianao monsieur Fleury Rakotomalala, fa ahy le Andry Rajoelina midokafanao, tena izy ny tompon'le réseau, ialako tsy ny tompoko, fa raha io kosa no mitranga, dia mazava be ny rakorsihan'ny vahoaka hoe izy no oui pasteur Mayol koa mbola azo otrony. Kosa zay le izy le vahoaka fa ohatran'ny azafady monsieur Fleury niezaky ny andamintsika fa izy mihitsy no tsa. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona no mahatonga anao tsa, dia ny vahoaka, le peuple a horreur d'une question sans réponse. C'est eux-mêmes qui vont répondre hoe ka mety izy ny déban'le zavatra. Ohatran'izay reto le olona voasambotra anankiefatra reto. Fa miaingany hoe efa misy manao travail na communication zany, manipulation. Hoe olona tokony hijory témoin ato no lasa accusé atsy. Azafady reto fa maninona ny dia midina be ohatran'izany. Zao. Dia etofena zany ty affaire ty. Dia zany sentiment'ny olona tamin'io hoe noroahana na hoe par forceps le démission nga Imbiky Herlaza. Dia fa sentiment'ny olona dia hoe vous avez laissé gagner la mafia. Oui, monsieur le président. Zay ny réaction ny opinion hoe vous avez laissé gagner la mafia. La preuve. Tsangana le réseau amin'ny mafia reo amin'izao fotoana izao, miaro an'ity mafia nanapokany anga Imbiky ity. Satria isaorana amin'ny fitondram-panjakana rehefa nanao défi tamin'ny, ary zay proof faharoa tamin'ny Andriamatoa premier ministre hoe tairary, meko 48 heures anao, sambory koa sara. Reto olona mizarazara an'io diffusion io, y compris madame Raissa, y compris reto bandy reto. Raissa manko nefa voasambotra zao, fa reto le efa-dà reto tsy afaka manonona ny anarany aho noho ny présomption d'innocence. Hitanareo. Anara-dalàna ny eto e. Fa rotononiko ane dia fantatro daholo hoe ireto aby ny anaran'ireo e. Ary ireo olon'ireo misy amin'ireo efa nataoko enquête e.
Tsy mety manao interview e. Oui. De misy olona ve teny androany hoe tsy ao anatin'le film? Azafady donc les précautions d'usage ont été prises. Moi, je me réserve. Du moins, je suis plutôt réservé parce que j'ai des obligations par rapport au secret d'enquête, des impératifs à respecter. Donc, tsy fombako loatra ny andeha hanao violation ana procédure zany, zay mahatonga ana nyteny an'le olo zay, le anao ne mety ho haikany fa ny anahy tsy hainao hoe hanoratra géopolitique avy anao toko mondial de tsisy les mondial. Za ny pays tiers zany tsy fiteny tsony zany amin'ny géopolitique. Zay le teneniko anareo hoe mianakendry ny sasany. Za aloha tsy afeniko fa ilaiko le mianatra an'le lalàna e. Tena mianatra tsy afeniko zany. Mba ianarako koa le géopolitique fa na manoratra azy aza ohatrany tsy hainao akory misy eo le mondial toko. Ary tsy de fiteny koa ny hoe géopolitique mondial. Ny journaliste manoratra an'izany fa raha miresaka ianao géopolitique de international miaraka aminy après. Mba tokony fantarina zany. Et d'autant plus ianao avy eo rehefa développenao le izy resaka Madagascar donc tsy mondial zany. Bon, Andriamatoa Andry Rajoelina lany aminao no mitodika ny braquer ny focus na ny lumière. Raiso ny andraikitrao. Positif be ho anao io resaka enquête sy mesure niraisinao momba an'ireo. Za aloha tsy mahafantatra hoe inona ny tohiny. Efa misy karazan'olona amin'izao fotoana izao miodiody eny amin'ny polisy any hoe vitanay io fa nilazao mibory satroka famboarinay io. Efa miodiody efa mandeha ny resaka hoe orienté hatrany amin'ny anona ny enquête. Si vous voulez que cette enquête aboutisse à un niveau où vous n'allez même pas ressentir aujourd'hui, où vous attendez le moins, il faut déjà écarter la secrétaire générale au niveau de la justice actuelle parce qu'il y a des fuites de renseignements et d'informations qui sont exploitées, pas pour l'intérêt commun, ni pour l'intérêt général. Je vous implore, hein, Monsieur le Président, haïsan Nwangenu. Faharoa, fahatelo, tsy io tompoko ny tena réseau goavany volamena. Fa mbola misy koa ny antsoina hoe la bande de Mahavoky. Zay mbola cousin le anankiray ao anatin'ireo efatra vao sambotr'ireo. Tonga de fantatrao zany teneniko zany. Ary ity ny tena gravy. Aparitao tompoko ny fandaratsika fandefa hira aloha de atonga lany tsara ny sofina hoe fa maninona i Madagasikara mantra. Indrindrindrindra ianareo mpitondra teo aloha. Satria raha ny teny an'ity zavatra ity tamin'izany andro, tamin'ny taona 2003 efa niteny an'ity aho. Eritrereto zany hoe 7-20 taona lasa. Azoko tantaraina aminareo tsara mihitsy, sy resahako aminareo mazava tsara
fa mifankalala tsara sy andriamatoa maro karavalo manao zany. Raha zay no tianareo. Mifankalala tsara ray tompoko. Ary io zavatra io nampisaraka ny lalanay satria zao no navaliny tamin'izany andro zany hoe tsy possible zany. Ay ve ho lasa saina kely any aloha. Dia zahako hoe tamin'izay hoe ary rehefa taoniko hoe tsy maninino ty banty. Kanefa tsy voatery hoe ho hain'le filoham-pirenena daholo ny zavatra rehetra. Fa ny tena koa mbola tanora tamin'izany fotoana izany dia hoy za tsy mahavoa ty banty. Fa le izy tsy resaka fahavoarana na tsy fahavoarana fa natoky an'le soriko zany le teniko hoe tsy mahay Ravalomanana. Misy arari-kibo indray any zao hoe dokafan'le ry Ravalomanana. Tsy tomoko ny teniko. Fa natoky il a cru de manière aveugle sinon aveuglement ny gouverneur amin'ny banque centrale tamin'izany. Zay tsisy idiran'le gouverneur amin'ny banque centrale akory ary tsisy idiran'le banque centrale akory na le banque koa. Fa le izy hoy Ngaranjeva zay hoe professeur Ranjeva Raymond, c'est une question de bon sens. SENS. Tsy nianarana tany am-pianarana zany hozy izy. Fa tout simplement une question de bon sens. BON-SENS. Azavaiko zay satria zay ny tena bomba. Ary attachez vos ceintures. Voilà pourquoi notre pays est pauvre. Du moins c'est appauvri à une vitesse grand V. Eo andefa herin'ny anankiray dia maka saina nareo aloha anaovan'ny Lucas Mahery azy hoe masoandro mody satria hanoany mihitsy tsika zao.
Eny ary a. Anakaiza le hira teo fa sady mbola hitoina keny. Ie. Ao nareo. Zao a. Izy ohatrany hoe misy zavatra tiako hazavaina ihany a. Ary tokony ho fantatritsika a. Ahoy, ny tamin'izany Andriamatoa MGA zany a, ny zavatra nampahagaga dia ny fifandraisana malagasy tamin'ny Colombie, tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ravalomanana. Fa tsy izay aloha zany ny ordre du jour-tsika androany fa peut-être raha manaraka satria tsy Ravalomanana no problème amin'izao fotoana izao. Au contraire, Ravalomanana raha mitady solution ho an'ny firenena ka tsy hany no hitondratsika azy tompoko hialako tsiny. Tsy midika zany hoe pro Ravalomanana, je ne serai jamais pro de quelqu'un. Déjà pro moi-même efa sahirana. Tsara mariako eto satria ity zavatra ity zany a tsy tsindrotsika malagasy ary manahirana ilay izy a satria tsika efa manana efa tafiditra ao anatin'ny karazana hoe melting pot na hoe misy karazana origine maromaro ao Madagasikara, ny vahoaka malagasy. Ary azo adino fa ny troisième na ny deuxième génération an'ireny vahiny avy any ivelany ireny, surtout ny karana sy ny sinoa dia efa malagasy ihany koa. Ary malahelo ireny olona ireny rehefa hoe normal be, palapalanareo foana ny karana, palapalanareo foana ny sinoa. Dia tena manaiky an'izay ary tena marina fa ilay izy tompoko tsy izaho aloha nitratran'izany a, fa sendra hitako kely fotsiny izay hoe raha mahantra Madagasikara tsy voatery hoe avy amin'ny karana fa te hilaza koa ilay olona hoe ao ihany koa ny andraikitra raisin'ny malagasy. Kanefa ilay izy ny tena marina dia izao hoe efa samy malagasy daholo ireo satria na ilay karana vao teny ary efa malagasy fa saingy izao miavaka amin'ilay teo-batan'ilay izy sy ilay faciès zany dia lasa ohatrany hoe rehefa miteny hoe faciès manko dia fasciste izay. Fa ato amin'ilay hoe misy politique de faciès tsy kely fa tena betsaka ilay izy a. Fa raha ny eto manokana aloha tompoko dia ialako tsiny fa tsy tafiditra ao anatin'izay ilay velam-pandroka izay ny fandaharana ndao sahia satria raha tianao ary ny mpiara-miasa amiko dia indo-pakistanais ary mbola consultant amin'izany orinasa izany ahako amin'izao fotoana izao satria azo adino fa ny vocation-ko dia amin'ny resaka consultance pétrolière ary ny resaka lobbying na hoe lobbyiste zany. Ankoatrany izay mahatonga anahy miteny hoe tia resaka journalisme ity hoe tsy mampidi-bola ka raha critiquenareo tonina journaliste, pas journaliste, ça ne me dérange pas. À la limite, je m'en fous. Apprécier la qualité de mon travail, c'est tout. Donc zany ialako tsiny tompoko ho an'izay voatotoana fa ireny rahalahintsika na havatsika izay antsoina hoe karan'ireny no fosotra
fa tsy ny hoe karana ray manontolo. Tena aloha hazava tsara. Tsy ny karana ray manontolo tompoko ny fopla, fa misy karana tena mandoto rano dia lasa le karana mihitsy ny lasa mamahana amin'ny malagasy hoe mibory satroka ve sy ny karazany, manahirana le izy fa tsy hany le izy. Ary za miangavy ny malagasy hoe efa maro amin'izy ireny, maro amin'ireny sinoa ireny no efa malagasy, ny deuxième génération, ou même eny ny deuxième zany, troisième surtout, sasany ara quatrième, ka avao tsara le izy satria manahirana no mametraka azy, tsy ny karana rehetra ny fopla ary tsy ny malagasy rehetra ihany koa satria efa malagasy izy ireny. Fa eto aloha dia miala tsiny aho satria misy manjary mandray généralité le izy rehefa raisina hoe karana dia tsy afenina fatohana ny sasany, tsy hany le izy tompoko ary alako tsiny be lehibe ary ifonako dia melo. Dahoary. Zao rehefa nilaza tamin'izany andro any enjana be le trafic de devise 2003 zany io, dia tsy nirarahina ny zavatra noteneniko, na dia nanazavatra ohatrany hoe mitantara mystera tamin'izany. Rehefa nanomboka niresaka n'ity volamena ity ny tenako amin'ny instance izay tokony resahana an'izany aty, dia tsy maintsy mifampivory sy mifampiresaka amin'ny manam-pahaizana amin'ny resaka investigation international momba an'izany, momba an'ity domaine volamena sy ny karazan'ity. Dia tonga dia izao mihitsy no nataon'le expert hoe leçon numéro 1 hozy izy, l'or, le trafic d'or hozy izy, mène à la cocaïne au blanchiment d'argent et trafic de devises. Dia lasa cercle vicieux hozy izy io. Faleria rehefa naheno an'izay satria aty amin'ny taona 2020, izany hoe 2022, izy tena izany ndray zao. 2022, après l'avoir dit en 2013, vérifier ny zavatra noteneniko hoe enjana be le trafic de devise. Zao tompoko, ry malagasy havako, ray tanindrazana. Mba fantatrareo ve fa minimum misy opération fictive autour ny entre 500 000 à 900 000 dollars par opération devise mivoaka ao Madagasikara. Fantatrareo ve zany? Tsy mahalala an'izany. Zao androany maraina misy olona, latsinainy raha mbola ady fa rapitso maraina zao ohatra misy olona na hoe efa n'existe teo société io, le olona manana réputation tsara au niveau amin'ny banky satria be volamena ny lôlovina, cocaïne ny lôlovina. Tsy olona maro manao an'izany fa vitsy. Fa il suffit fotsiny izy miantso téléphone na banquier et vous engagez 600 000 dollars pour moi sur cette affaire, je vous envoie par email. Tamin'ny andro zany moa fax. Les détails d'efa miexécuté amin'ny banky, efa ndezatra izy. Ny vola misy ao anatin'le compte.
Izany tsy mila manao hoe bon manao ouverture na credoc izany crédit documentaire amin'izay olona mety tsy mahay. De daholo ny incoterme rehetrarehetra sy ny karazany zany a. Fa izao. Tsy amin'ilay société principale izay afantaran'ny olona azy ny anaovany azy fa io société io zany vao miforonina hoe alao amin'ity société ity fa manjary mifangaro loatra ny activité fa ity société ity ny porté garantie raha sanatria ino moa au niveau banque any primaire zany ny engagement fa manao engagement les sociétés mère na les principales ao Antananarivo zany hoe zay no micouvrir an'io fa zay tsy mila credoc fa jereo ara mivolanay manana hatrany amin'ny 150-200 milliards zay amin'ny comptenay voire plus. Andefa izy $600,000, $800,000, $900,000 presque isaky ny misy andro vidina eny amin'ny mid sy ny opération. Zay hividy 150 voiture ozy izy na hividy 14 000 tonnes na lafarine 12 000 tonnes manko satria zay ny sambray na 12 000 tonnes na vary na 12 000 tonnes na siramamy. Manangana ihany koa zany société offshore any ivelany zany hoe société any ivelany anazy any io. Eo le fanafotsiana famotsiana vola zany. Zany hoe tonga ny volamena une partie mijanona any Dubai satria mila vola mitorina aty Madagasikara dia tao moa zany nanaovana an'le vary anampiana ny mantra de majeure partie riz de luxe faranisy denisy zay no natonga ny malagasy ny teny hoe oay tolany sady le vary satria le riz de luxe tany amin'ny lalakafa ny nandehanany hitanao eny amin'ny Cora na Jumbo Score zalahy ihany ny fournisseurany fa le vary omenan'le vahoaka tao anatin'le 12 000 tonnes raha misy de misy 3 000 tonnes anao ny vahoaka. Malala an'izay ve le filoham-pirenena? Tsy fantako. Fa les pourritures autour de lui le sait parce qu'ils sont dans le business. Zay no mahatonga ny hoe amin'ity resaka volamena ity misy député tafiditra ao anatin'io. Miala tsiny indray kosa aloha amin'ny mpanao politika fa iny tsy asiako présomption d'innocence iny satria ce sont vraiment des pourritures. Andriamatoa Rasoa Marimaka, Andriamatoa tsy vahiny, nisy fivoriana tany Gaborone dia ny tompon'ny volamena efa niandry tamin'ny transita rehetra nakany Gaborone raha tadidinareo zay andro zay teo amin'ny aéroport teo Ivato nisy tratra fa raha tsy vahiny sy Rasoa Marimaka de hitanareo tsara ny sary fandona vera champagne tafita amin'ny baolina zany fandona vera sy champagne. De zao voatsampy kely fotoana firy no nahita hoe fina moa zany ny relation an-Ratsivahiny amin'ny maha-député anazy ary izy tenany mihitsy ny publié tamin'ny compteny miazakazaka tsika rehetra manao capture d'écran fa zaho fa nahazo nisaotra ny JP Motors tompoko rehefa nizohina le zavatra sy narahana de fil en aiguille de anjaranareo manohy ny resaka
mahita hazavana be nareo fa le masoandro no tena mitifitra tompoko. Tasamboary kely ty dia amin'izay tsy mipetraka aty amiko. Anjaranareo manohy azy. Ary ahoana tokoa moa izany député zany tapitapika tonga dia militra. Tonga dia tsy manaiky ilay fesana mihitsy. Aora. Tonga vary. Fa tsy miteny hoe JP Motor samy manao an'izany. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana mamety azy dia mivoaka eto daholo ny anaran'ny olona tao anatin'izany. Rehefa mpanao politika hoe tsy rarahako, patra fotsy tafiditra ao anatin'izany. Resaka vary zany. Io sekretera jeneraly ny justisy koa tafiditra ao anatin'izany. Hoe tafaporitsaka ry zalahy tamin'iny le nisy tratra teo Ivato iny dia mivoaka skandale hoe Rasoa Marimaka sy raha tsy vahiny lasa fansaharitantsika sisa fandombera champagne izy. Hividy tomobile zay ozy izy 150 voiture. Fa tonga dia alohanay ny 40%, 50% amin'ny engagement io, tiany société garante amin'ny opération d'importation io. Lasa 150 voiture zany, à peu près $20,000 en automobile anankiray. Vous allez bien compter, ça fera à peu près $3 millions. 50%, 40% zay, $1,200,000. Avec une banque, vide izy eny marché ny devise. Lasa ny $1,200,000. Tsisy contrôle. Tsisy ninona. Afaka tapabolana izy misignaler an'ilay banque annuler le opération fa manana problème zay an'ilay fournisseur any an-dafy ny volanay raha mety ho very. Nefa le société any an-dafy andry zalahy ihany. Fa lasa zany le $1,200,000 dia 40% an'ilay engagement. Dia ny banque moa tsy mivahako loha satria ny banque tsy manana rôle na mijouer rôle amin'ny polisy, na contrôleur na inspecteur, tsy rôle amin'ny banque zany, fa rehefa tsy mivoaka fotsiny, tsy very vola amin'ny banque, efa zay ny important. Ok ozy dia ao nanilo l'opération. Fa zao, misy une partie amin'ny engagement de devise au Madagascar zany, tous les jours, sur chaque opération, misy an'izany. Dia mety hiteny ny banque centrale raha-pitsy tsy possible zany tenin'ilay rangahy io zany. Ahoana moa ny ahafantaranao an'izany hoe tsy possible? Fa ka ianao no manao contrôle hoe ino fa tonga ilay entana. L'entana sady tsy tonga. L'opération efa annulée amin'ny banque primaire. Dia mijanona en suspens fotsiny iny au niveau ny dossier anao. $1,200,000 efa tonga any Hong Kong, na Singapour, na Taïwan, na Dubai. Zany any amin'ny compte zalahy. Zany hoe zalahy zany efa kara be ary manam-bola be amina société offshore any ambadika any, miditra blanchi. Zany hoe opération légale le vola tonga any Dubai na Hong Kong na Chine na Singapour, tsy manana problème zareo par rapport amin'ilay état any. Dia rehefa manana ino izy teo, tonga indray ny volamena, mba ahafahana mampiditra vola gasy ety, ahafahana manao d'impine na afaka mividy au plus fort ny devis ny volamena. Kanefa mbola azahoany jusqu'à 200,000, 150,000 par gramme. Dia tsy maintsy mandefa vola zay efa migagné en devise zalahy. Satria zalahy reo koa afaka mivarotra devise zay tsy teneniko hoe iza ny client. Fa tokony hieritseritra nareo hoe iza
Efa tsisy ny devise amin'ny banque centrale ka tsy ampy. Dia ahoana no ahitan'ireto le société tena gros utilisateur-na devise. Satria efa nisy opération tany aloha. Fa tsy reto gros société reto akory no nanao azy. Fa ce sont des petits malfrats karana. J'ai les noms des sociétés qui ont fait ce genre d'opération et j'ai les noms des gens qui sont derrière. Zany hoe misy opération fictive zany au moins une fois, 2 fois ao anatina opération anankiray journalière. Oui, tsy maintsy averina le vola raha vao annulé le opération. Fa tsy zay le fitrangan'ilay agent Chrysostome. Les volany tsy an'ny banque. C'est eux qui ont couvert jusqu'à 100% leur opération. À partir du moment où hoe tsy vola amin'ny banque, efa tsy rarahany zay. Ohatran'izay koa ny banque centrale, rehefa tsy volany dia tsy problème zay. Fa izy ara miteny hoe volanay ara mety ho very. Satria porté disparu le olona nanaovana an'ilay ouverture de crédit avec un acompte de 40%. Zany hoe sitôt l'argent reçu any Hong Kong, 2 jours après, maty tsy m'existe intsony iny société iny. Ina nataon'le banque? Qui il va saisir? On oublie l'opération. L'opération est déjà faite. Voilà pourquoi je saisis l'organisme hoe something ao anatin'ity zavatra ity. Tsy hoe tsy maintsy raha ny lalàna dia tsy maintsy averina. Nefa ny ces gens-là arrivent à contourner la loi. Monsieur Jean Chrysostome Rakotonjanahary. Zay le izy. Ka asa reto tompoko zareko mitondra fanjakana zany azo atao mihitsy mijery manara-masina zany opération zany, quitte à créer d'autres services composés de 4 ou 5 personnes manara-masina tany aloha ary indrindra ny futur. Fa zay no mahatonga antsika hoe tsy manana devise foana ary antsika malagasy no mihina ny tady kirarony satria miakatra foana andro aman'alina ny devise satria betsaka loatra ny demande en devise par rapport amin'ny exportation na recette en devise miditra ao Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina le fitongalana an'ilay satria rehetra afaka mividy au prix fort dia miakatra zany le izy isan'andro isan'andro. Ka eo tsika zany mihaino ny fitondram-panjakana hoe fa manko le izy manahirana zany amin'itony fandaharantsika itony dia ireo. Rehefa tena teknika be le izy dia tsy hitanao le mpanintsika satria teknika be zany lazaintsika izany satria tsy fantatry zalahy. Misy tompona andraikitra amin'ireo mpanao volamena ireo indrindra ao anatin'izany fanontaniana petraka. Satria izay foana hoy le izy le vahoaka tonga dia manao raccourci ao anatin'izany réseau zany ve ny filoham-pirenena. Satria tsy aferina le izy. Tompoko miala tsiny, tsy aferina. Tiako be ilay kabarin'ny président SMM iny hoe aok'izay ny fanindriana hoe tsindriana ny mpitsara amin'ny didy avoakany sy ny procédure apetrany. Fa mbola mety hisy zany monsieur le juge na sy magistrat tsy haiko ny filaza azy satria tant que mbola
élément anatina network iny, mafy azy network iny mipetraka amina poste clé de hatradio fa izy foana zany ary tsy ho voasakanao. Efa mialana ho any hoe atsy amin'ny anina no alefa io dossier io de samy mihinana daholo tsika mianakavy. Tsy any amin'ny bureau de change zany raha mise fa any amin'ny mida any amin'ny banque centrale. Sady diso tsy azoko ny fantaniny lalaon-dondo ka eo tsika zany zay no mahatonga ana miteny mila maika ianao Andriamatoa Rajoelina manova ny gouvernement io. Nanan'olona ianao ary nety tsara, natazona tsara, tsy mamenatra ho aho maka conseil na amin'ny adversaire tsy mamenatra à condition que le adversaire mérité an'le fanontaniana ary manampy anao. Ny fo madio satria firenena ny resahana, vahoaka ny resahana, mifampidiny. Faly aho nahita ny Rina, monsieur le candidat à la mairie de Tana, nanao Antsove ano filaza zany dinika nasionaly ho an'ny malagasy ray manontolo. Zay no anodikako azy de manière raccourci azafady tokony mety diso ny tena. Fa zao le tsy mety nindro kely amin'le zandry de zao hoe tsy mety le fitenenana hoe tonga mory zareo arabasoa arabasara, tsy tonga izy, tsy de mety loatra ny fiteny ohatran'ireny satria ohatran'ny teteny ianao hoe tsy mila anareo tonga zay fa izay fifanankalozan-kevitra sotra fa ka ny tetenan'izany ianao tsy de mety loatra miagrese olona raha ohatra ianao te hametraka fampihavanana na fihavanana ao anatin'ny zavatra tianareo hapetraka. Fa ny mahafaly ahy de hoe raha nisy ny olona nangataka ny tenako manokana, anisan'ny nangataka hoe raha nisy voalohany de mba mety faharoa ny tenako mba tsy ilazana hoe voalohany hoe mifampidiny nareo opposition mivondrona ao anatina tambatra anankiray ary ao anatin'io tambatra anankiray io de tsy tokony hisy ny olona anana prétention na hoe intention andrombaka ny fitondrana irery rehefa vita zay eritreretiny. Fa ny tena idéal ho aho amiko dia anareo mpanao politika mihitsy no fampidinika amin'izao zavatra tsy mandeha zao ao amin'ny firenena. Zay zao anankiray ary tena fototry ny ain'ny ekônomika malagasy mihitsy io midy io ahafahanareo mifandinika hoe inona ny solution tokony raisina amin'izany zavatra lazain'ny avoatavo zany. Efa hira ray mba ahafahako misainto kely tokoa satria le miteny elabe koa ny Et l'info écho, c'est avec rythme be koa le miteny ka aleo andefa hira anankiray angambany. Nord Stream 2, Nord Stream 2, Nord Stream 2. Nord Stream 2. Davare. Aza vela alala.
Raha fehezina zany ny fandaharantsika zany dia any amin'ny Andriamatofiloha na Andriamatomandry Rajoelina Baolina ary tsika moa zany manaraka sy manazava ny saim-bahoaka ary mila fitandremana ny zavatra mitranga satria ny ratsy tsy kely lalana ary tokony ho fantatra koa fa vola be ny resaka amin'ity zavatra ity ka raha tsy mitandrina ny fitondrana dia mety hitondra mirindrina ihany koa. Tadidio tsara fa il y a 3 semaines de cela j'avais dit hoe ny mpanao volamena dia miomana ametraka korotana eo amin'ny firenena mba hahafahan'ny mpanao volamena mametraka ny olony ary hitondra ny firenena any amin'ny faritsy mifody. Les gros bonnets de l'or s'organisent pour qu'il y ait des routaka manifestations dans la ville d'Antananarivo dont l'objectif principal est de ravir le pouvoir par le biais de cette légitimité entre guillemets populaire. Fantatra hoe izy ny olona tia mireto mpanao volamena reto apetraka mazava be zany tsy miteny aho hoe le voasambotra ary d'ailleurs ireo olona ireo tsy miteny hoe voasambotra fa mbola adiadiana. Zay manko rehefa tafiditra loatra ao anatin'le passionné loatra amin'le resaka débat zany na hoe mety misy avantage quelque part dia miteniteny foana dia se découvre quelque part eny ihany fa mbola adiadiana tompoko fa tsy arrêté ireo olona ireo. Fanadiadiana no atao kanefa na izany na zany tsy ireo na hoe ireo no teneniko fa je parle de manière globale, monsieur le président. Les gros bonnets, parce qu'ils ne sont pas seuls, des opérations illicites d'exportation, sinon de trafic d'or, s'apprêtent
à créer des grosses et des grandes manifestations populaires pour légitimer un coup d'État populaire, on va appeler, et par la même occasion ravir le pouvoir de vao fitaka daholo ny opposition rehetrarehetra satria ny vahoaka savez-vous que pour organiser une manifestation populaire, là il y aura du monde, ça ne coûte même pas 500 000. Vous payez 50 000 par personne. Pour 1000 personnes, ça fait 50 millions. Pour 10 000 personnes, 500 millions. Donc, avoir 10 000 personnes avec quelques curieux, je peux vous dire que le pouvoir chavire. Hein. Sur ce, je vous dis, hello Mantuk, Mandapion. Vad, Bigemji, Future, ou Black. Ria la casa. Mbola tsy nisakafo atoandro. Veloma mandram-pianao tokoa. Ny zavatra tiako ho fantatrareo dia manao an'izao asa ataoko izao, izao service izao satria tsy mikarama amity, dia miantra amanaina. Ary ny menasy sy ny fanendrikendrehana ohatra, aleo aloha ny menasy, tena mandeha dia mandeha. Tsy ferana ny fanendrikendrehana. Fa zao, ampafirin'ny ady tany an-drivo ty ozy mitenena an'izay, on est tout près de la victoire, ça je peux vous dire. Tena teneniko anareo hoe il a fallu que je m'infiltre dans leur système pour la mise en confiance. Affirme, il a fallu que je m'infiltre dans leur système pour la mise en confiance. Et de là, j'ai pu avoir tous les renseignements, toutes les informations sur lesquelles je ne peux pas me tromper parce que j'ai toutes les preuves. Comme on dit dans notre métier, les mesures d'usage ont été prises de manière technique et précise. Donc, n'allez pas me dire, oui, zo, à d'autres. À d'autres. Ary tena raha ohatra ny fitondram-panjakana, tena tsy ao anatiny io zavatra io. Ary zay mahatonga an'izy miantra amanaina to. Tena miteny anareo fa ray ny masovaly tonga dia madio ny tanàna. Arrêtez daholo. Au moins une trentaine de personnes dont je suis désolé, majorité, karana. Raha anonona zao hoe karana, manapoaka, vola be tao anaty congélateur tamin'ny manakana. Tonga dia efa fantany, hitsoaka zao le rifa, non, efa tsy afaka mitsoaka intsony ianao. Tsy afaka mitsoaka intsony ianao. Mazava? Ndara. Fa ny zavatra marina ny Hermanina Rabe Mananjary. Tena lazaiko anao fa maro ny olona toana ao anatin'izao zavatra teneniko zao fa tsy izay. L'intérêt commun, l'intérêt général. Il s'agit de mes compatriotes. Moi, je les vois pauvres. Ça me touche. Tao anatin'izany infiltration zany,
Tantaraiky zavatra nareo. Vola be ny promesa. Fantanareo fa za tia montre. Montre de luxe. Tsy n'importe quelle montre. On me l'a proposé. Gratuite. Mahavidy rangaty raha te hividy aho. Zay hoe sariny dia vidiko raha tiako. Omena anao ka. Non, vidiko. Toutes les mesures de précaution, sinon d'usage, ont été prises. Ho an'ny malala dia mahafantatra an'tika zany. Azon'ny Herman zany. Donc, tsika tsy manana pouvoir amin'ny maha-journaliste atsika manao arrestation fa ça appartient à l'État. Isika milancer une alerte ary manazava à travers une investigation nataontsika plus infiltration nataontsika. Maintenant, raha ohatra ka tsy manao ny asa tokony ataony ny fanjakana, matotsika amin'ny teny hoe misy mbola réseau matanjaka be any zay antsoina hoe bande de Mahavoky Antananarivo. Bande de Mahavoky Antananarivo. Raha tohizan'ny fanjakana jusqu'à hatramin'izany io dia tena moi je vous dis que ça hoe bravo André Rajol. Tena mitehaka hoe bravo André Rajol. Au moins vous m'excusez du terme les gars. Au moins le mec il a des couilles. Mais il ne suffit pas de les mettre en examen. Il faut continuer jusqu'à la fin. Et là, le gros bonnet, le gros des gros, le Pablo Escobar sera arrêté. Là, à ce moment-là, mety ho tanteraka ihany tenin'le ramatoa kely anankiray hoe mandahy efatra. Feny ramatoa iny koa ve aloha madio. Mystère boule de gomme. Raha-peona tokoa. Azonareo tsara angamba ny réserve zay tsy maintsy apetrako satria io saripady ny fanajana ny lalàna, fanajana ny droit ny olona ka tsy afahanao. Za moa zany tena gaga mihitsy amin'le olona tonga dia masaka reo. Tsy maintsy misy zavatra pitsipitsiny tsy maintsy tandremanao ka gaga hoe tsy tokony ho gaga nareo amin'ny fitandremako an'izany satria mitsika aty Frantsa fa tsy any Madagasikara. Donc mila mitandrina be. Vereo moa tokoa mandra-piona. Amin'ny talata amin'ny fotoantsika raha tsy manoto efa misy vaovao amin'izay fotoan'izay ahafahantsika miresaka sy milaza tsara ny fandehany eto. Ny adiniko dia misy anankiray gros bonnet anankiray tedavina amin'izao fotoan'izao fa tsy haiko izay na efa tratrana tsia satria io ny tena cerveau amin'le réseau anankiray ity zany. Miteny ihany koa amin'ny fanjakana hoe tsy za tsy inona mahafantatra amin'ny fiafaran'ilay ankety zany satria tsy miteniteny foana hoe raha ny teny hoe député Nicolas no niréaliser ny basy be jaune na ny bras armé tamin'ireny zavatra famoahana enregistrement reny tao anatin'ny Lalatina sy Patsafotsy ary ny premier ministre no cerveau 16 millions ariary ny vidin'ny enregistrement izay nahatonga ny akanjon'ilay député vaovao be tamin'iny andro iny. Raha tianareo ho fantatra fa ny tiako tenenina dia zao hoe okizay mandra-piona tokoa.
Nareo mety kely fa manjanaka etaetanareo. Monsieur Radio Matin, azafady, Andriamatoa, André Rajoel. Est-ce un lapsus révélateur ou un lapsus dynamique pour le futur? J'en sais rien. Fa zao, Andriamatoa André Rajoel, jereo kely momba an'le marque S. Ao anatin'le nanaparitaka le enregistrement izy tokony ninona lazainy. Ary anisan'ny opérateur manao monopole de fait, fa tsy ampapiresia an'le izy. Raha ohatra ka tsy ampy anao le anaran'izay dia omeko anao complet. Raha misy miantso moa ny service avy any aminareo dia omeko. Ary tonga dia sakany dinizao tsy voahany eto Madagasikara. Satria le fait ny azahoanareo anazy iny sy le fait ny hoe mahavoasambotra azy dia hivoaka ho azy ny marina hoe ito tokoa ny tena cerveau tato-ambadika ity zavatra ity. Amin'izay ianao, Monsieur le Président, tranquille, satria fantako ny fatokisanao animbika herilaza ary tena touché ianao tao anatin'ilay zavatra miseho. Za tsy miteny hoe nanao izy na tsy nanao, j'étais pas là. Mais au moins, il y a des choses qui ont été dites lors de la passation, je le sais, mais qui ont été bloquées. Les médias ont été invités à ne pas en parler, à ne point en parler. Et c'est une phrase révélatrice. Je ne sais pas ce qu'adviendra demain, mais soyons amis avec le temps, comme il dit, avec humilité, l'ex-président, votre prédécesseur, et Radio Matin, soyons amis avec le temps et soyons aussi honnêtes et perspicaces.
Eny araha dia sambo tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Eny e, ndao asiana hira anankiray farany angambany raha ohatra ka. Izy ireny no rehefatsika farany e. Ndao. Au lieu d'utiliser des outils de Lasa mitady amin'ny hira, ha? Zao ary. Amin'ny fozy izy na texte. Fiainako aleoko miampita nivezivezy teny ao fa tsy nahita izay toeraka leo. Reo fihetsik'io rehetra tody tsy hita ny andro tiako tody tiako tafita ny mira tsisy nandre. Mba niezaka ihany aho ny tonga olombana batoanao izao no fiainako izao. Maniry ny voce maniry ny utafita azo izay irina raha azoko natao. Faramba misy sendra latsakeny fifaliana ho ano azoko ireny ovatsy kely oay afako miainy indray. Reo tolotramba azo taminao reo votsiramby ny tananao no etiko miady indray ny ampitsokely hoay. Fisaorako anao fony ireny fa tsisy avara aho tsisy mba ome ka ny any kely ananako de tsotrano avy ao ampo. Antsika mpanao PMI base andrany AS 714. Base AS 714 fa za mahita hoe tsy eto ny tonga voalohany.
Dahary an, Vanquinte zany an. Ny fisaorako anao foana izay fa tsisy avaly aho tsisy mba omeny ka ny any kely ananako de tsorano avy ao ampo. Sotranao naty teksa, tsara zany feonao zany tovolahy, ary mahafinaritra, mandambilambo. Bonne semaine angamba on va dire, rendez-vous pour rendez-vous mardi soir zany an, amin'ny valo sasany alina any Madagasikara, ka de mandra-peonao sambotahin'Andriamanitra daholo, bon dimanche, sinon bonne fin d'après-midi, firy matao.